Taontsika ary ny ten'Andriamanitra. Fa alohan'ny ny ten'Andriamanitra, za mba te hiaino anareo. Za indray zany mba te hiaino zao. Amintsika tsirairay avy eto, izay fanandray ny ten'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona ny ten'Andriamanitra tena nahakasika anao? Nahoana ny fiantraikan'izany teo amin'ny fiainanao? Nahoana ny fiainanao azy? Misy vokany ve ilay teny? Satria namafy tsika efa aman-taonany izay dia samy namafazana ny tany rehetra. Dia ao amin'ny tany misy karazana firy? 4. Dia firy tamin'ireo ny tena namoa? 2. Dia hanokana fotoana kely tsika izao ho antsika tsirairay avy. Averiko ihany hoe mba te hiaino anareo aho. Ina ny fiantraikan'ilay ten'Andriamanitra nizaraina tamintsika hatramin'izay ka hatramin'izao. Tsy hanao toriteny ianao, fa zao fotsiny lazaiko hoe ina ny fiantraikan'ilay teny, ina ny teny tena hoe nanamarika anao, ny teny tena nakasika anao, nanahoana ny fiainanao an'izany sy ny nanovany izany ianao, ary fahafantaranao fa tena velona tokoa ny tompo. Maninona moa ny ten'Andriamanitra? Velona sy mahery. Ten'Andriamanitra dia maninona? Maranitra. Maranitra mihoatra no misabatra roa lela. Dia manao ino izay sabatra roa lela izay? Manindrona ozy ry zareo. Manindrona ve ilay sabatra roa lela? Sao dia maty amin'izany tsika. Raiso kely ilay baiboly ara dia aiza misy an'izay hoe velona sy mahery ny ten'Andriamanitra dia mba hianaritsy injery izay hoe. Hebreo 4:4 zany teny fototra amin'ny fiainana mazanak'Andriamanitra. Teny fototra zany hoe velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ka maranitra mihoatra ny sabatra roa lela, manindrona, mampisaraka, misy asany ilay ten'Andriamanitra. Ndao ary mba vakio kely hoe izay mahita rehetrarehetra dia afaka mamaky mafy dia samy miteny mafy daholo an'ilay izy ao, na teny frantsay ianao, na teny anglisy, na teny malagasy rehefa ten'Andriamanitra dia vakio mafy zay. Hebreo 4:4 zay. Vereno ihany mafimafy kely mihoatra noho izay. Toy izany. Amen. Zavatra rehetra izy dia miharihary tsy mianjahanja. Tsy misy zavatra miafina eo anatrehan'ny ten'Andriamanitra. Tsy misy zavatra miafina eo anatrehan'ny ten'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra ray no alefa eto fa izay miafokafana rehetrarehetra any aza vain'ilay ten'Andriamanitra. Dia hoy hoe velona sy mahery ny ten'Andriamanitra, maranitra mihoatra ny sabatra roa lela, manindrona, mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Manome fiainana zany. Matoa zany velona sy mahery manome fiainana. Dia averika ihany hoe tena hoe izay teny nanamarika anao, nikasika anao, nanova anao, ary izorona vavolombelona hoe tena niasa tamiko izany teny izany. Hanokana fotoana amin'izay tsika izao. Eo ambavanao ny teny. Teneno zany ambarao zany. Omeo micro kely hoe izay mandeha, omeko an'izay teny. Afaka miteny daholo. Alleluia. Dao ary. Diraina ny tompo zany satria zavatra tsapako zany dia vao za tena matetika mandeha aty dia le fahafana zany ny anahy tena tsapako tamin'ny tompo. Ny tena ohatrany hoe naharesy lahatra anahy zany le hoe Jesosy manafaka, be hindrafo, mpamela heloka.
dia tena hoe nanatona Jesosy zany nanomboka tamin'iny dia tena hoe afaka mihitsy na le filibana taloha, fifohana sigara, fisotroana toaka, fakalana. Ohatran'ny hoe tena tsy te hanota zany mihitsy zany rehefa vao miaraka amin'ny Jesosy e, fa ohatran'ny te hivavaka foana. Dia rehefa avy eo moa zany nandeha fotoana dia eo indray ilay hoe ateraka indray dia lasa zanak'Andriamanitra dia tsy manotra intsony. Dia rehefa avy eo zany nanao batisa indray koa, rehefa avy eo nandroso tamin'ny amin'ny batisa indray koa zany za rehefa avy eo. Dia tena tsapako hoe na dia za ohatra hoe tady arary amin'izao dia sitrana ho azy, tsy mihinana fanafody zany. Na ny zanako raha ohatra hoe tady arary koa ny zanako dia ametrahako tany dia sitrana hatramin'ny vadiko. Dia hitako hoe tena velona zany ilay tenin'Andriamanitra ary Jesosy Kristy zany tena miaim-panompony isan'andro isan'andro. Alleluia. Alleluia, amen. Saotra ny tompontsika any amin'izany teny zany. Saotra rahalahy, saotra an' Jesosy. Manaraka fahafahana nentin'ny tompo amin'ny fahafahana nentin'i Jesosy. Inona ny bebe? Resaka le fitiavana izy. Ary dia tena nanaitra mahitsy ary tena nampitombo ny fiainako sy nampitombo ny fanahiko mihitsy. Andriamanitra dia fitiavana tokoa. Ary tena nahatsiaro an'izany mihitsy aho fa ohatra ilay iza moa ilay hoe nitanjaka ilay ray ilay lasa izy nandeha laza tanjaka papa fa ilay anankiray kosa dia nanarina izy. Izany izao tsy mba be taray, tsy mba be ana zany raha olona manam-pitiavana anao a, tsy be tantara-bolana any amin'izay rehetra hoe ry nanao an'izao, ry nanao an'izao, fa tazonina anao a izay ratsy hitanao tamin'ilay olona. Fa tsy entinao hoe ho tantarainao hoe ilay anina eka izao e, ilay anina eka izao. Fa tazonina anao a ary mivavaka ho azy ny tena mety atao azy. Amen. Zay. Saotra an' Jesosy sika. Saotra tompoko. Fitiavana, maninona fitiavana? Mafimafitra hoe ny fitiavana manarona fahotana maro. Fitiavana manarona ny fahotana maro. Amen. Iza ihany koa saotra ny tompontsika ny amin'izany teny rehetrarehetra zany. Sady mandray sika, za zao mandray fa zay zao hoe za te hihaino anareo dia mba mandray koa zany. Roa zay. Kekeso kely ny micro azafady. Saotra. Nataony tompo tamiko ilay famindrapo zany tena hoe tsapako. Hoe za ilay tsy mendrika indrindra, za ilay mpanota indrindra nefa novondriana. Dia tena hoe tsapako hoe mavesa-danja tamiko mihitsy zany. Satria nisy fotoana zany tsy teto an-toerana fa nahita izao fandaharana zany toriteninareo teto dia tsapako hoe nisy famarinan'ny tenin'Andriamanitra tsy haiko hatramin'ny no torian'ny mpanompony zany ianao zany. Dia tena tsapako hoe izany tokoa hoe ny famindrapon'Andriamanitra satria raha natsapa ianao hoe nivavaka taloha dia mbola nitoetra tao amin'ilay hoe mbola niaina tamin'ny fahazarana ihany tao ny tsy fatahorana an'Andriamanitra be da be. Fa rehefa natsapa ilay famarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tena tsapako hoe famindrapon'Andriamanitra mihitsy nampifantariny anahy tamin'izao toerana izao zany. Satria tena hitako hoe tia anahy Jesosy ary hitany ilay hetaheta tato anatiko. Ary tao anatin'izany nisy ny fotoana hoe saingy namonoana Satana anahy nefa nitsapako hoe tao ilay famindrapon'Andriamanitra. Dia mbola nitoriana teto foana zany ilay famindrapon'Andriamanitra tena tsapako isan'andro. Raha miaina dia mahatsapa hoe Jesosy famindraponao tokoa mbola nahatoy izao aho. Namondrenao aho satria tsapako hoe niaty lavaka namondrenao aho. Nanafanao anahy tsy mendrika Jesosy fa tena hoe novondrenao tamin'ny famindrapona. Ary misy teny iray moa amin'ilay Kortiana 5:17 iny hoe raha misy olom-baovao dia raha misy olona efa lasa ny zavatra taloha indro efa tonga vaovao dia tena tsapako hoe hiainako izany tenin'Andriamanitra izany. Dia saorako ny tompo lehibe ny fanafana, ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra teto amin'izao toerana izao satria nanompo an'Andriamanitra ary ianao taloha izany dia tsapanao hoe voasarona zavatra maro. Fa rehefa hitan'ny tompo ilay etahetanao dia nisokafany ianao tany amin'ny toerana tena hoe tany efitra nanokafany Jesosy masom-panahiko dia tena tsapako hoe tsara Jesosy izany. Fa dia mila tsika rehetrarehetra izany tena hoe mila miazona
rehefa nitanao ilay famondrena dia azomy hatrany farany izany famondrena zany satria farany farany izany izao hoe dia tena hoe mila miazona ianao ary aza ataoko sangisangy ny fanomponan'Andriamanitra. Efa manana an Jesosy izany ianao dia tena hoe tsapa hoe miaina amin'izany famindram-pony izany, miaina amin'izany fahatahoana izany satria tsy nahalala izany tenin'Andriamanitra izany fa nisy tokoteny izay nitory ny mpanompon'Andriamanitra hoe momba ny fahamasinana ozy tahotra an'Andriamanitra fitiavana. Tsy haiko izany taloha fa nazavain'ny tompo ny masom-panahiko dia tena tsapako be ilay tenin'Andriamanitra, ilay fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia voninahitra moa ho an'Andriamanitra rery avy. Aleluia. Aleluia. Saotra tompo, saotra ny tompo. Ny zavatra tsapako izany hatramin'izay fotoana teto taloha moa izany afofoiziko ihany fa anankiroa ilay izy. Tamin'ny voalohany izany isaka mana problème na misy zavatra mahazo dia aiza indray ny mpanompon'Andriamanitra, antsoina foana pasteur dia rehefa ny teny moa pasteur hoe tongava dia tena hoe niasa ny tompo. Dia rehefa misy zavatra mahazo izany dia tsy n'izany lehibe ranomaso andeha hiantso mpanompon'Andriamanitra fa tena hoe ao anatiko Jesosy, tena niraisiko iny tena voaraiko hoe connecté amin'ny foantsika 24/24 dia misy fotoana tsy tonga eto ny zavatra hoe mety natao kely dia tena hoe tsy manamelo tena mihitsy hoe aiza zany dia tsy tonga any ambobao indray za ve dia tsy zao fa tena hoe oza hoe Jesosy ahitanao ty zavatra ataoko ty dia tena zay zany tena nanamarika be mihitsy iny amin'ny zavatra rehetra. Dia fandroa manarakarak'izay koa dia eo amin'ilay hoe fanomezana. Za taloha tany amin'izay toerana nisy ahatany tena hoe ilay mpanompon'Andriamanitra ho an'ny asan'Andriamanitra hoe tsy maintsy mandeha makeny tendrombohitra dia manao fafolon-karena manao rehetrarehetra fa tena izao zany za tena tsapako mihitsy hoe tena ary tsy fantatro na hoe tena tsy fantatro aloha zany fa eritreritro manokana hoe tena miasa mihitsy ny tompo satria misy mitaraina tena marary tsy manana dia tena mamonjy dia misy mahantra misy an'ireny olona meny andalandalana rehetra ireny dia efa niteny ny mpanompon'Andriamanitra hoe ireny izaranao dia tena ohatran'ny mandeha ho azy ry havana tsy mila mibaiko koa fa ohatran'ny mandeha fotsiny ho azy ny tananao hoe ty manome anao dia tena tsy takatry ny saina voninahitra an'Andriamanitra fa sady fijoroana kely vavolombelany koa hoe tao anatin'ny 2 volana dia nanokatra tsena anankiroa dia rehefa nanokatra ilay tsena tamin'ny voalohany nisy namana ihany izany natsoina hoe inona ny ataoko hiantso amin'ny pasteur ve hanokatra ilay tsena dia efa niteny moa ny namana rahavavy hoe madamalala efa ao anatinao Jesosy dia sokafy fakomaly tompoko nanokatra ilay tsena iray dia tena oza hoe Jesosy efa atao anatoko ianao dia tena sokafako tamin'ny tena tsapa ry havana hoe tena ianao zany raha mandeha eny an-dalana eny ianao tsy irery ianao any amin'ny zavatra ataonao rehetrarehetra ianao tena tsy irery ianao. Iny zany no tena amezako azy hoe le famafazana ho an'le hoe any amin'izay tokony hamafazana azy zany hoe any amin'ireny hitany efa niteny mpanompon'Andriamanitra hoe jereo ireny manitra ireny. Misy olona ny tena marary tena mivavaka Jesosy misy olona zao marary tena mila fanampiana dia tena naseho an'ny tompo le izy dia tena tsapanao mihitsy zany ny fiasan'Andriamanitra dia voninahitra ho azy rery ihany. Aleluia. Saotra ny tomposika. Saotra tompo. Manaraka. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Za moa raha mijoro eto dia Andriamanitra mihitsy no nampiteny anahy fa za tsy dia mahay miteny loatra moa somary menamenatra ihany fa ny anitako tamin'ny fiainako zany ijoroako vavolombelona aminareo eto dia izao za mba teo aloha ary voageja ny satana mihitsy ary voafatopatotra mihitsy fa rehefa fantatro izay inoko sy ny zavatra nampisehony tamin'ny fiainako dia manasa anareo andramoka izaho izay mbola tsy nanandrana fa tsara Jehovah ary tsisy afa-tsy izy rery ihany nanafaka antsika teo amin'ny famatorana sy fanangejany satana ohatr'izao dia aoka tsika tsy hanao tsinotsinona ny famangin'Andriamanitra antsika. Izay moa ilay toriteny nataony zoko tantely teto tamin'izany dia misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Jaona 2:20 ngamba manao hoe raha mbola eo aminareo no mazava ozy izy dia ataovy
dia mana araroto mba hatsiatratra anareo maizina, dia izay ny azoko zaraina ho antsika menakasy. Alleloia. Sotra betsaka. Sotra ny tompo. Afaka ilazanao zavatra ray ve na roa dia nanajamba anao le namatotra anao ka nanafahan Jesosy ianao safady. Rehefa ao amin'i Jesosy moa dia mialo zany fahamenaran'izany ary ny fanahy masina miasa. Raha saika ho afeniko ary zany dia tsy maintsy olazaiko ihany satria mangataka nareo. Amin'izay masy le izy misy zavatra hoe ty le namatotra, ty nanafaka, ty nanajamba. Tsy ray na roa ihany meko anareo fa be dia be. Famadihana, fitsangatsangana, filokana, afetsifetsena, ady. Santionany ihany zany fa mety mbola betsaka noho izany ary. Alleloia. Dia raina ny tompo. Velony Jesosy. Izay ny filazantsara. Alleloia. Ianao izy teo? Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Za tamin'ny 31 Desambra nanomboka mivavaka teto. Natongavako teto tsy tena hoe vavaka fa hijerijery fotsiny. Dia tena voninahitra ho an'Andriamanitra, tena tsy navotsiny intsony aho, tena azoko ny famonjena. Hatramin'ny batisa efa vita batisa. Za ny fiainako teo aloha teo tao anatina fombafomba-pivavahana. Skoto teo aloha teo. Dia hoe mivavaka lahady dia mampivorony lahady hariva dia latsinainy miverina fiainana andavanandro mandeha rotina fotsiny izany. Fa rehefa tena naseho an'Andriamanitra ana ny famarinana dia tena be da be ny zavatra hitako hoe tsy mety kay nohatr'izao. Raha maty tamin'ireny aho zany dia tsy voavonjy tena very raha maty tao anatin'ireny tsy fahafantarako ireny. Fa tena tsapako hoe Andriamanitra mihitsy no nitaona ana tato, nanandrana fotsiny aho nandeha tato. Izay ilay teny namana teo hoe andramika izaho fa tsara Jehovah, nanandrana dia tena hitako hoe tena mety amin'ny fanahiko. Be da be ny zavatra niala tao anatin'izany fombafomba-pivavahana izany. Taloha rehefa andeha hivavaka tena miomana be. Inona indray ny akanjo anaovana? Fa amin'izao tena hoe voafo Jesosy andeha hivavaka any Ambohibao. Ny fiangonanay eo akaiky ny tokotany. Ny ao an-trano mivavaka amin'ilay fiangonana fa za tena oza hoe mandeha aty manko ny mbola misy dia tongotra eo amin'ny atsasakadiny. Za rery mandeha tongotra fa tena hitako hoe tena tsara retiny miaraka amin'ny Jesosy Tena ohatrany tsy mandeha tongotra atsasakadiny izany nefa teo lalana ray minitra mankeo amin'ny fiangonanay hitako ohatrany hoe malaina, maisamaisatra. Fa tonga aty tena maivana tonga any an-trano. Tonga avy aty ny ten'Andriamanitra ihany koa aty mbola zaraiko ny ao an-trano. Ary za tena mangataka amin'ny Jesosy tena ho tonga eto daholo ireo fianakaviako ireo. Tena tsy hamelako ireo raha tsy tonga eto mba ho voavozo ohatrana koa. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Alleluia. Misaotra betsaka. Ampiana indray zany ny seza rehefa asianao misy ny ampitra eo. Saotra ny tompo izy ny miasa, izy le famonjena. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ny ahy moa zany nijoroako vavolombelona eto tena tiako ampahafantarina ny rehetrarehetra mihitsy fa tena velona Jesosy. Satria raha ny fiainako tany aloha tany tsy ho tantaraiko teto fa tena niaina tao anatin'ny fahajambana araka ny tenin'ny rahalahy tetsy. Fa rehefa nitady an'i Jesosy amin'ny foko rehetra satria izao ilay manaradia an'i Jesosy tonga dia Jesosy ny centre d'intérêt anao, izy ny centre ny fiainanao. Taloha raha nivavaka dia niaina tao anatina fomba-pivavahana. Dia raha fitina ilay izy ohatrany hoe ianao indray zany mitady ohatrany hanampy an'Andriamanitra amin'ny hanovany toetranao nefa tsy izay ilay izy. Fa Jesosy no manova ny fiainanao, Jesosy no mampisokatra amin'ny masom-panahiny tsirairay avy. Fa ty tenin'Andriamanitra ty aloha tena nampisokatra amin'ny masoko ty Salamo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa vakiako amin'ny anaran'i Jesosy toy izao hoe Jehovah ny fahazavako sy famonjena ahy, iza no atahorako? Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Fa Andriamanitra tokoa ry rahalahy sy anabavy isa no mamboly ny fahatahorana an'Andriamanitra ao am-ponao, tsy ezaka avy aminao io. Fa Jesosy irery ihany no miasa ao anatinao rehefa tena mitady azy ianao dia Jesosy no mamboly ny fahatahorana ao am-pon'ny tsirairay avy. Ary ny tena zavatra nanamarika anahy dia izao foana ny vavaka nataoko tamin'ny Tompo. Tena tario Jesosy mba hita ny fiangonana tena mampianatra ny soratra masina tena tsy misy kilema dia tonga taty Ambohibao
dia raina Jesosy fa tena tonga teto amin'ilay fiangonana tena mitoro ny filazantsara ny fahamarinana tokoa, dia izay nijoroako vavolombelona fa tena ny tompo ny manazava ny dianao rehefa tena tadiavinao izy, dia miasa aminao. Ary ny tena zavatra mahagaga amin'izao sady isaorako azy, nomen'i Jesosy fanomezam-pahasoavana, lasa zah indray no mitory teny any amin'ny olona rehetra, tsy hanavahako an'izan'izy fa irahan'ny fanahy masina dia mitoro ny filazantsara an'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra anao rahalahy, zava-dehibe mampahery zany ho an'i Jesosy irery ny voninahitra. Amen. Eny tompoko. Itsoro vavolombelona eto zany fa za zany dia manome karta kely any rahalahy tantely asiana toroteny. Teny zavatra nitranga isan'andro zany dia connecté foana amin'ny tenin'Andriamanitra ahako, satria toroteny be dia be zany misy tele kely zay dia alefako direct ao le izy, dia fialam-boly le tenin'Andriamanitra zany, tena hoe miray amin'ny tenin'Andriamanitra foana, dia tsapako manova tanteraka le tenin'Andriamanitra zany, dia mbola mitohy foana moa zany mandefa karta dia asiana toroteny dia connecté foana isaky ny mandeha zany. Fa za moa tsy dia afaka hoe toky isan-kalahady eto zany, fa ohatr'izay ny fiainako dia tsapako hoe nanova le izy. Alleluia. Misaotra an'i Jesosy. Ray aman-dreny sady mitory mitory any ivelany, mitory ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra ny tompo. Miosantinany anankiray ve za inona le tenin'Andriamanitra? Le ndrenesiko zany zao, misy tenin'Andriamanitra zay hoe nanao mission aho izy tany Sambava tany inga, dia tsy hanintsy hoe karoanty nananina fa mandalo, zany hoe le fiainana eto zany dia fiainana mandalo, dia tsy raikim-po loatra amin'le zavatra ny tany, tsy variny eto amin'ity tany ity zany fa tena hoe le mandrakizay zany mila tsinjovina. Iny tena nanahitra mihitsy iny dia na le fiainako ary zao efa tsy dia misy intéressé intsony amin'le zavatra eto amin'izao fiainana. Alleluia. Fa tena le fanjakan'Andriamanitra ny tena hoe mpanjinina. Alleluia. Misaotra ny tompo. Zava-dehibe zany. Atsakana ambonimbony le tanana sao dia tsy hitako dia fa hitako le anao teo ka, sao dia mbola misy hafa dia tsy hitako dia atsy rehefa avy eo. Alleluia. Dia raina ny tompo. Miarabantsika rehetra aloha alohan'ny rehetrarehetra. Za zany tsy dia tena hoe misy fijoroana vavolombelona fa betsaka aloha ny azo ijoroana, fa tena mahafotsiny ny teny nataony teo hoe tena marina zany fa rehefa ao amin'ny tompo ianao dia tena misy faniriana be ao anatinao hoe tsy hiaina amin'ny fiainana izao tontolo izao intsony fa hoe hiaraka amin'i Jesosy foana. Fa za zany taloha tsy hoe taloha moa fa hatramin'izao rehefa mandeha mihazakazaka izay mivady zany hoe mandeha manao footing dia miaino an'ilay hirana izao tontolo izao ireny manaraka rythme. Izay zany manao 10 km par jour dia tsy mety zany raha tsy manaraka rythme ianao. Fa amin'izao fotoana izao hatramin'ny nandraisako an'i Jesosy tsy miaino an'izany intsony fa toriteny ranoray no hiazakazahako, fa tena zany 10 km zany tsy isy dikan'izany aminay rehefa miaraka amin'i Jesosy eny, satria Jesosy mamy hery vita soamantsara dia voninahitra ho an'ny tompo irery ihany. Alleluia. Sady salama vatana zany no mahazo koa fanahy ny ampiasaka za. Isa moa sy teo. Alleluia. Eto Jesosy aoka hifantoka atrantsika fanahy mivavaka eo amin'ny fanatrehan'ny tompo afa efa teny mifafy any amin'ny fontsika tsirairay avy zany teny rehetrarehetra zany ary ho raisitsika amin'ny finoana. Araka ny fanontaniany rahalahy tantely, inona ny teny manamarika anareo anatin'ny soratra masina zany, dia sady manentana koa atsika rehetra hoe le teny azontsika eto tokony hiteraka zany le izy, hiteraka hetaheta ho antsika ihany koa hamaky, satria tsy andro eto ihany tsika ny hanovo fa mitohy zany ny famakiantsika ary hiainana le filazantsara. Anisan'ny nanamarika azy zany rehefa namaky ny teny dia ao amin'ny Kolosianina 3:12 sy 13 hoe ianareo mpalompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka aman'olona fa amin'ny hatsara-po matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona. Io zany anisan'ny nanamarika namaky an'io, satria voalohany aloha mipetraka tamiko ny fanontaniana hoe za ve tena manao ny asako amin'ny fanompoana, satria le fanompoana tiana lazaina hoe tsy voatery any am-piangonana aty ohatr'izao ihany fa
na amin'ny asanao ary dia tokony isehoany izay asa fanompoana zay. Dia izay indrindrandrindra zany tena namarika aho hoe aiza ho aiza dia akotrako tsika malagasy manao ahoana, satria tena manao ny asa tokoa amin'ny fo ve tsika malagasy, tena manao ny asa tokoa ve, satria raha tena manao ny asa amin'ny fo tsika mandeha ty fiainantsika ty e. Amin'izao tsika angambany tsy hafenina tsika tsiditra resaka hoe politika sy ny sisa, ny revendication syndicale isan-karazany sy ny sisa, tena manao ny asany amin'ny fo ve tsika malagasy. Zay zany ny fanontaniana mipetraka tamiko ary zazo miteny tena manao ve. Zay zany tena anisany hitako tao anaty rehefa namaky ny teny dia mipetraka tamiko ilay izy aiza ilay fireneko zany manoloana zany, raha tena iainantsika zany le hoe tena amin'ny fo ny anaovana fa tsy filana sitraka. Zay le hoe imaso firy amintsika malagasy no manao zavatra ohatry hoe imaso mila dera amin'ny patron fotsiny na mila dera amin'ny lehibe fa tsy tena amin'ny fo ny anaovana ny azy. Ary le zavatra iainana rehefa mandray teny ianao dia iainana le izy fa tsy hoe principe fotsiny fa tena iainana le zavatra. Zay zany ny zavatra tena namamarika ahy voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Misaotra ny tompo. Misaotra anao rahalahy. Zava-dehibe tokoa zany ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, atao amin'ny fo. Misy zazakely mahafinaritra saotra ny tompo. Izy ny anarandry? Kanto Lefary. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Ninahy zany tamin'ny avrila tany nisy tamin'ny après-midi dia nisy ankizy anankiroa 12 ans tany niavoaka esprit dia avy eo ohatran'ny hoe mpampianatra anay aloha nitomany voalohany sy nidoboka be dia avy eo ohatran'ny hoe lasa dia avy eo ny klasinay lasa ohatran'ny hoe adaladala dia avy eo nifindra tany amin'ilay klasy anankiray hafa dia ohatran'ny hoe ny olona rehetra zany lasa bloka be dia nandeha tamin'ny klasin'ny lehibe zany zay dia vitsy kely mety teo amin'ny 9 taona zao dia avy eo zany zay dia za koa zany efa nitomany be efa saika voan'ilay izy fa tsy vo dia avy eo zany vavaka izay dia avy eo nijery kely izay ohatran'ny hoe tonga dia nisy olon-dehibe zany nanao hoe miala anjefa amin'izao dia mbola vao mi nitomany ilay ankizy dia avy eo zany izay vavaka teo fotsiny dia avy eo rehefa kelikely teo dia tonga dia tsisy nitomany intsony, tonga dia nijanona daholo dia hoe Jesosy zany namonjy be mihitsy iny. Alleluia. Saotra ny tompo zany. Saotra ny Jesosy. Saotra ny kanto. Ny vavaka kanto dia nangina le mitabataba sy le nisy devoly. Alleluia. Terain'i Jesosy fa ho an'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra ary miasa any amin'ny izy tenin'Andriamanitra. Betsaka voninahitra ho an'i Jesosy. Ninahy zao ny tenin'Andriamanitra tena isan'andro na vao mifody le hoe amin'ny salama efa niasa an-tanana dia lavo rary avokoa. Dia voatady anaonao foana ohatran'ny hoe misy tsy mety kely na manasa vilia fotsiny araka misy petipentina kely dia iny dia fa moa niasa an-tanana lavo rary avokoa dia averiko indray ilay izy diovina ohatran'ny hoe tsy mety tsony anaonao foana zany dia manaraka izay za zany amin'ny hoe mpampianatra saingy efa tsy hampianatra intsony moa za zao fa miala dia izay tenin'Andriamanitra dia mandray noty foana ahako dia rehefa alatsinainy maraina izay religion dia iny copie-coller any zany no iny marina tsy hoe tena copie-coller fa iny foana netiko zarainao any ankizy isaky ny alatsinainy maraina dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nisy fotoana koa nampijoro vavolombelona ohatran'izao zany dia tena hoe tapenana fotsiny indray fa saika tsy tavoasakana ny ankizy hoe na mantokantrano dadanay sy mamanay tsy miantsony izay tsy miteny ratsy dia hoe tena hoe nihiratra ny mason'ilay ankizy tena tsy haiko fa raha masy moa no saranay zany tamin'ny zoma hoe tena tsy nampianatra intsony aho tena hoe voapitako ilay hafatra dia voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Misaotra ny tompony amin'izany misaotra betsaka anao fa mamafy any amin'izay azo amafazana rehetrarehetra. Raina roa sisa dia ataontsika manaraka indray ho an'izay tsy molana anao.
miarahaba antsika rehetra amin'ny fahasoavan'ny tompo antsika. Amen. Miteny moa raha nabavy tariva hoe hijerijery fotsiny no saika alehany teto tamin'ny voalohany. Fa za indray saika hitaonan'ilay olona tato ho any amin'ny le olona nitaonana tato hiverina any amin'ilay fombafomba teo aloha. Fa nahita an'ilay fahatsarany Jesosy Kristy zany dia tena resy lahatra. Tonga teto voaloha hoe inona no jereko amin'ireo olona ireo hoe azo tsikarana anazy adresena ny lahatra an'ilay olona indao hiverina ho any amin'ny taloha. Fa tena nahita hoe tsisy tsara ny tompo zara ny voky tenin'Andriamanitra tatatapofo dia isarana ny tompo. Alleluia. Saotra rahalahy, saotran' Jesosy. Sanga fa tsy tena hoe teny lava be fa manampy an'ilay zavatra nitenenin'ilay ramose ty zany dia manohy zavatra niresahana. Nenay nevinay teto tena ataontsika hoe valim-bavaka zany hoe Jesosy mihitsy no nitarika anay teto. Zay en fait zay mianaka rehefa mivavaka dia mangataka izay hoe zafady fa tsy dia mandray fitenenana loatra. Ilay izy tamin'izay vao vonjy dia tany amina fiangonana anankiray. Izay zany aloha ny tarihan'ny tompo anay voaloha dia tao dia mahatsapa zavatra izay dia satria nivavaka ataonay dia hoe tompo ameo hoeto izahay any amin'ny fiangonana any amin'izay tsy voatery fiangonana zany fa any amin'izay toerana tena hoe misy an'ilay tena hoe vrai évangile zany hoe tena ilay hoe fitoriana ny teninao ilay tena marina. Ilay tena marina tsy misy artifisy tsisy inona tsisy inona. Izay nefany mbola vao fo zany izay naître de nouveau hozy izy ny teny vazaha dia tsy mbola fantatra exactement hoe aiza ny lalana alehanay fa dia nandeha izahay ka araka ny ohatran'ny hoe mamolavola ny tompo dia nentiny teny nivolavolaina teny tao un dimanche ohatran'ny hoe tonga ohatran'izao dia tena tonga izay dia naheno hoe tsy ny zavatra tena tsy mety dia tena tsapa mihitsy ilay izy dia teo eo ihany dia avy eo niady ny fanahy zany hoe tena sao dia mba tsy mety izany tonga dia hoe andeha tonga dia andeha fa satria izaho mahatsapa sao dia mba fanahy ratsy ary izany atao anatiko izany teteny foana tsy hivavaka intsony sy ny rehetrarehetra dia nitolona mambavaka izay mianaka dia nivaliny mijanona dia niala tao tsy misy inona tsisy fanamelontena tsisy inona dia aiza raha izany izay tsy hiangona ve izany izay tompo tsy andeha hanompo anao izahay sy ohatr'izany dia lasa indray dia niditra tamina fiangonana anankiray indray izahay dia tao indray dia teny dia araka ny tenena hoe misy zavatra be dia be manko no ampianariny antsika rehefa mahazo ny famonjentsika fa tsy tonga dia hoe masina fa misy ny atao hoe sanctification eny dia eny dia misy lalana zany aleha amin'ny fanamasinana tena ho taratra hoe dia manakaiky ny toetran'i Kristy marina dia teny dia nandeha izahay tena an-tsoram-po dia izay mbola mivavaka mitolona mambavaka foana hoe ato ve tena ato ve izao ve dia nefa rehefa misy zavatra hafahafa dia tsy araka ny eritreretin'i Jesosy angamba dia tonga dia ataony renay ary izay mianaka tsy mifampiteny fa samy any aminay ihany fa rehefa mivoaka avao izay dia mitovy ny zavatra tsapanay dia teo dia nandeha dia farany dia efa manomboka misy zavatra hafahafa izany dia indray ariva izay ahako mamaky izaho manko izany misy ohatra hoe groupe ireny groupe mitory ireny izany fa any an-dafy ilay izy dia hanokatra an'izay izaho dia nanokatra an'izay tao amin'ny YouTube dia tsy ilay izy no sokafako fa tonga dia ianao no hitako teo dia hoy izay way dia ohatran'ny comme ça fotsiny ilay tena comme ça fotsiny dia hitako hoe dia klikeko ilay izy dia nanina moa izy teo
nenoko. Dia nenoko ilay izy fa za tsy namaky an'ilay titre fa ohatrany hoe parazara fotsiny zany tonga teo dia namaky an'ilay titre dia ny antso ny zanakita hoe hey avy ianao an'ity fa ty marina be le zavatra rehetrarehetra le eritreretintsika se lahy, le zavatra rehetrarehetra le tenenintsika, le zavatra rehetrarehetra iaintsika, le zavatra rehetrarehetra anatenenin'ity rangahy ty ato daholo avy fa tsy haiko. Dia tediavinay amin'izay dia ohatrany hoe tsy fantatrany fa tsy hitako dresako ary le izy mystère tsy manome adresy izy ary tsy fiangonana hozy izy mantsy azy zany. Dia tediavinay dia tsy nahita mihitsy zahay da ohatrany hoe comme ça tsy dia après lasa accro teo aho fa nany am-piasana iray dia lasa tsy miasa fa lasa ohatrany hoe satria le connexion mba mahana dia mihaino foana dia farany ataontsika hoe 4e 5e tour teny angamba enoko angalangalako am-piasana ao zany dia tapitapoka teo tonga dia mipoitra avy any le numéro anareo dia oe dia nandefa nantizatezy ty vakansy hoe hitako le izy izay mantsy azy ao tratrako ato za mantsy azy le numéro dia nijerevako le numéro dia io koa fa hitako ny site web voaka tonga dia mipondraka teo daholo nefa za ko firy andro nitady an'le izy tsy hitako tsara le any dia après iny dia niantso aho hoe aiza le toerana ohatr'izany sy ny ohatran'izany dia nihaino zay dia rehefa nihaino ny toriteninao zahay dia namaly ny fanontanianay rehetrarehetra sy ny dotanay rehetrarehetra voavaly tao anatin'io daholo et nous avons eu raison nanana dota izany hoe izay zany tamin'ny voalohany nanamely tena hoe vao miala ato teo misy an'ilay ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe aza mandao ina moa sy ny ohatr'izany tonga dia ahoana ary izany dia nefany rehefa nino izay dia sady mampiano dia ohatrany hoe isaky ny mihaino anao izay mianaka za mihitsy izay le izy za mihitsy ohatr'izany foana izay dia teo dia vita après dia tonga dia tout de suite après zay tonga dia nanapa-kevitra dia tonga dia taty dia angambany ianao natsiaro tamin'ny lahady na tany aho hoe izay ve tonga dia mahazo miverina aty tsy tonga dia mandeha foana miverina any am-piangonana intsony dia après zay mivavaka dia en fait moa ny anahy zany ny fahafantarako hoe milamina misy an'ilay pays izay tsy haiko manana an'izay ngambitsika rehetrarehetra rehefa tsy voakitikitika ny anahy io pays io dia fantatro hoe ny fanahan'Andriamanitra no miteny anahy fa rehefa ohatra ako misy tebiteby sy ohatran'ny dota hafahafa izay dia osaka tsy milamina izany dia izay no nampatonga dia izay tonga aty dia izay mbola ho avy izay fa ozy tamin'ny voalohany hoe vetivety satria tsy mahay miteny sady menatra fa fanamasina ny asa teny saotra nareo ny alleloia dia rahina Jesosy fa izy no miasa ampe tsara zany zao alleloia saotrana Jesosy zany ray farany ary gado ato dia manaraka indray manaona daholo anoy amin'ny tenin'ny madama teo fotsiny le témoignage hoe nahitana ny toerana ity anatony kely na micro azafady heritana angambany izay nanolokako ny fiainako amin'ny Jesosy Kristy nahitako anazy marina zany dia zay moa tsy eto mipetraka fa ny ampitany dia nahita fiangonana zany tany dia il y a 2 mois ou 3 mois zay naraka ny dadanay taty Madagasikara dia netiko mivavaka tao amin'ilay fiangonana nangatahako an'ilay homme de Dieu tao zany hoe mba hitam-bavaka ngaiko fa mangaaka any Madagasikara dia mivavaka izy dia nanoteny izy hoe nanontany an'i Jesosy izy zany hoe manatoloha olona ny olonanao any amin'ny toeran'io izy mba hanasitrana sy hanovy ny lalana tena sy fahamarinana dia izay nentin'ilay homme de Dieu vavaka ho an'ny papanay mba hita olona zany tena olon'Andriamanitra dia nisy namako tapitapoka be izy niantso anahy tamin'ny telefona hoe hay jereo izy eo amin'ny internet fa misy an'ity paster ty tatera Tsimba ny anarany dia izay Madagasikara indray mare amantsy fa be dia be zavatra tsy mety aty
dia après 1 heure indray zany le kivavy miantsana ahoana efa nijerevan-jiva ilay izy dia anao mbola tsy nijereko fa kamo a dia après 3 heures indray izy miantso ahoana efa nijerevan-jiva ilay izy dia teo amin'ny firesahana azy teo a nitapehan'ny anarany pasteur dia nenoko kely fotsiny dia nareo avy eo navelako ilay kivavy dia tonga nitsy atao samedi matin samedi toute la journée tsy niala tao intsontsony tsy zavatra zavitako tsony fa dia nieny teniny teo dia le hoe tena nahataitsana dia hoe tadavy ny marina fa marina ny anafaka anao dia iny dia tena tao dia après hoe ho avy aty hono izy dans 3 semaines dia ataoko izay tanany ity fa ity le nomen'Andriamanitra anahy hitondra hivavaka ho any amin'ny papanay dia teo foana mijery teo dia mifanena tany moa zay dia nifaniriko a mba hahita an'ity toerana ity fa mijereko amin'ny internet foana dia farany anetinety dia miaraka aminareo zao dia hitako le toerana fa voninahitra n'Andriamanitra fa rehefa mangetaheta ianareo dia manorika anareo misaotra betsaka misaotra ny tompo eny ary misaotra antsika rehetrarehetra izay nizara fa miasa tokoa ny ten'Andriamanitra ary zay le ireo toko fahefatra ny 12 teo fa zay zavatra nylazaintsika rehetrarehetra dia le tenin'Andriamanitra nanova nikasika atsika tsirairay avy ary mbola hiasa zay teny zay satria voalaza hoe tsy miverina maina ny tenin'Andriamanitra tsy miverina foana ny tenin'Andriamanitra raha tsy efa mahatanteraka izay rehetra nampanirahana ka na hoelana ho aingana io rehefa mamafy ianao any am-piasana any tokantrano any an-dalana any amin'izay rehetrarehetra alehanao any afafazy fotsiny fa ny tompo mahatonga an'iny hitsiry ary hitondra fo rehefa avy eo aza kivo zany aza renaka aza ketraka zany fa rehefa ao anatinao le teny dia mitorio aza mataotra ny ao afa-baraka esy mienatra ara hitory ho afa-baraka eto ara hitory voninahitra ho an'i Jesosy zany ary ianao ara tombony lehibe hoe mpiara-miasa amin'i Jesosy eto tany ny lanitra no maniraka anao ny fanjakan'ny lanitra no maniraka anao mahazo tompoka se avy any an-danitra ianao mahazo ny fahefana avy any an-danitra ianao dia mandeha ka na fanjakan'inona avy eto tany anohatra an'izany tsy manan-kery zany amin'ny anaran'i Jesosy satria mahery le ao anatinao no le eto amin'izao tontolo zao mahery le ao anatinao no zay fahefana ny fironon'olombelona satria ny fahefana anananao dia fahefan'ilay mpanjaka sy tompony tompo Jesosy Kristy no anarany ilay nandresin'ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay niakatra ho any an-danitra nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra izay tia-tany dia omena anao ihany koa zay mino zany aleloia omena anao zay mino ihany koa zany ary mandritry ny fivahiniananao ety an-tany dia hosolo-bavan'i Jesosy ianao hosolo tenan'i Jesosy ianao hosolo tena ny fanjakan'Andriamanitra ianao ary tsy hanala-baraka ny fanjakan'Andriamanitra ny ianao tsy hinoy ianao no hitenenan-dratsy ny filazantsara fa mahafinaritra le tenin'ny rahalahy teo hoe saika hositomy ray ianao amin'ny Babilôna efa baibay izy nay ny voataona dia hozy Jeremia hoe Jehova no tao aminao aho ka voataona no samborinao aho ka resinao zay ny lazain'i Jeremia ary dia zay koa no nambaran'ny rahalahy teo hoe nieritreritra hijery zay tsy mety tao sy hijery zay zavatra azo ilazana tao fa tsy nahita ozy izy eny ho an' Jesosy ny voninahitra ary izy ihany nomena voninahitra fa avy aminy zany rehetra zany ary izy mbola hikasika mbola meno fa tsy misy zavatra tsy hainy atao ohatra ny Saoly io Saoly ahoana tantaran'i Saoly nanenjika ny fiangonana nanenjika ny mpianatra nanenjika ny mpianatra Jesosy Kristy ary namonina afaty mihitsy ary rehefa nenjehana ny fiangonana dia nidaraboka tamin'ny tany Saoly dia ahoana hozy Jesosy taminy Saoly ahoana hozy nahoana ianao no manenjika an'izy zay lazain'i Jesosy fa Jesosy tsy niteny hoe nahoana ianao manenjika ny mpianatra na hoe nahoana ianao manenjika ny fiangonana fa Jesosy ve ny nenjehany sa tsy Jesosy ny nenjehany Jesosy nefa tsy teo aleloia amen Jesosy
no nenjehany zay manenjika anao eo zany no izy anenjika fa tsy fantany lenjehany fa Jesosy nye lenjehany. Zay manisy ratsy ianao eo anao nisy ratsy, Jesosy no asiany ratsy. Zay mandrabiraby ianao eo alao andrabiraby fa Jesosy ny rabirabiany. Zay miteny ratsy ianao eo alao hiteny ratsy fa Jesosy daholo zany. Satria ny olona ny nenjehany, ny mpianatra ny nenjehany, ny fiangonana no nenjehany, fa hoy Jesosy hoe nahoana ianao manenjika. Zany hoe miatraika amin'ny Jesosy daholo zay fanenjehana mahazo anao. Miantraika any amin'ny Jesosy daholo zay teny ratsy tenenana anao. Miantraika any amin'ny Jesosy daholo zay fanabirabiana rehetra tenenina aminao. Ary reny Jesosy ny alahelonao. Hitan Jesosy ny ranomasonao. Hitan Jesosy ny vesatra ao anatinao. Ary izy dia mangoraka, manana fo onena. Fa Andriamanitra velona ny Andriamantsika. Jesosy mihaino, Jesosy matsapa, Jesosy mahita. Rehefa nijaly dia nijaly ny zanak'Israely tany amin'ny firenen'ny Egyptianina dia nikika mafy ireo. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe efa reko izy ny fitarainany, efa hitako ny mahazo azy, efa tsapako ny fanantenany. Andriamanitra mihitsy zany no mahatsapa an'izay mahazo antsika tsirairay avy ireo. Andriamanitra mihitsy no mahatsapa an'izay rehetrarehetra mianjady aminao. Ary Andriamanitra koa mahita zay rehetra mahazo anao. Ary Andriamanitra dia mandre zay rehetra mahazo anao. Hoy ianao hoe sao dia ianao tsy hitan'Andriamanitra ny mahazo ahy, tsy tsapan'Andriamanitra ny vesatra amiko, tsy henon'Andriamanitra ny fitarainako. Fa reny io, hitany io, tsapany io, fa manana ny fotoanana izy. Ary ny fotoanany tsara indrindra. Halleloja! Ny fotoanan'Andriamanitra ny tsara indrindra. Dia mandrositsika ao amin'ny Jesosy Kristy. Raisiny Timoty 2:4. Timoty 2:4. Andininy voalohany. Timoty 2:4, andininy voalohany. Timoty 2:4, andininy voalohany. Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehony sy ny fanjakany no ananarako anao mafy. Mitoriny teny, masoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisy, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa angididy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filana. Ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanterao ny fanomponao. Halleloja! Ho antsika tsirairay avy eto, ny afatra tsotra omenantsika dia izao: tano, iaino, ary aza votsitra ny teny tsisy kilema. Tano, iaino, aza votsitra ny teny tsisy kilema. Aza mivily ho amin'ny zavatra hafa. Inona atao hoe teny tsisy kilema? Teny marina. Teny marina. Dia inona atao hoe teny marina? Tenin'Andriamanitra, tenin'ny Kristy. Tela zao zavatra mivaingana mihitsy ary aho hoe ohatra ray na roa ny amin'ny hoe inona ilay fampianarana tsy misy kilema. Fampianarana mitondra ny toe-panaraka n'Andriamanitra. Andriamanitra, ilay toetra n'Andriamanitra, saotra tompoko, fahamasinana, be voninahitra.
Tsy mila kolaka fa mahitsy rehefa tokony tenenina tonga dia tenenina. Manova olona. Fampianaran' Jesosy Kristy. Inona le fampianaran' Jesosy Kristy? Teny avy amin'ny fanamasina. Fibebahana. Fibebahana. Rehefa hita hoe tsy sitrapon'Andriamanitra dia tonga dia tsy atao. Fiverenan Jesosy. Fitiavana. Dia ozy izy hoe misaotra antsika rehetrarehetra. Ozy izy hoe ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny teny tsy misy kilema. Fa maninona izy? Mangididy sofina izy. Ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny teny tsy misy kilema. Fa ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy. Izany hoe misy olona efa maheno an'ilay teny tsisy kilema. Misy olona ao amin'ilay teny marina. Fa maninona? Tsy zakany intsony ilay izy. Rehefa tsy zakany ilay izy dia lasa izy mivily. Dia makany amin'inona? Maka mpampianatra hafa. Dia hampianatra n'inona ilay mpampianatra hafa? Hampianatra araka ny filany. Izany hoe tsisy intsony izany fibebahana rehefa hitory ianao. Tsisy intsony fahamasinana. Tsisy intsony resaka tahotra an'Andriamanitra. Satria ilay filana tsy tiana ialana. Inona ny filana? Fijangajangana. Fitiavana izao tontolo izao. Fitiavam-bola. Fireharehana. Fizaozahoana. Fisakezana amin'izao tontolo izao. Ny tsy fahamarinana rehetra izay mifanohatra amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia tenenina fotsiny hoe tianareo Andriamanitra e. Tianao Jesosy e. Fahasoavana ny eo amin'ny tompo e. Dia manota ihany fa fahasoavany. Manaova ihany concubinage e. Fa tsy maninona ny concubinage fa Andriamanitra nge micomprendre. Andriamanitra ne tsara fanahy. Andriamanitra ne mamindra fo e. Ary fahasoavana ny amonjenantsika e. Concubinage tsy inona fa tokantrano maso. Tokantrano maso dia hoe tsy vita mariazy, tsy vita vodiondry, tsy vita soratra, kanefa dia mitokantrano. Dia rehefa mitokantrano dia miaina ohatra ny fiainan'ny mpivady. Nefa tsy vita ninninina, tsy vita soratra, tsy vita vodiondry, tsy vita ninninina. Dia rehefa tonga ao amin'ny teny tsy misy kilema, na tianao na tsy tianao, dia ho voatondro izay teny izay ianao. Ary io tsy fahalanina, fa rehefa miasa ny fanamasina, miditra ao amin'ny olona miray, mizara ny tenin'Andriamanitra, dia ho voateny foana ianao. Za mihitsy tsy tian'ity pastery ty andeha hody aho. Dia hoy izaho hoe baibay, efa renao fahamarinana, efa manasa tanana, satria tonga teto ianao dia nambarako ny fahamarinana. Rehefa mihoantsika any an-danitra dia tsy tentsony ianao dia tsy nambaranao anay tao am-bobo tao fa ilaozanao nanao anniversaire atao na hoe nanao fetin'ny taranaka atao na hoe nanao fetim-bokatra atao na hoe nanao alahady mpitandrina. Tsy natsona anao alahady mpitandrina ny fiangonana. Tsy natsona anao resaka fetin'ny taranaka ny fiangonana. Tsy natsona anao resaka anniversaire na mpanompon'Andriamanitra ny fiangonana. Tsy hitantsika ato izany. Zay zavatra toriko aminao zay. Tsy vao indray mandeha zay nitoriana teto. Fa imbeta be. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mareta amin'izay. Dia rehefa miteny izy hoe mareta dia toriko ihany zay. Ka raha sitrapon'Andriamanitra no mbola hitoriako amin'izay, tsy angididy sofina ianao. Ozy hoe zany tena teny tsisy kilema. Fa raha ohatra ianao efa alohalohany, alao hijery fiangonana hafa indray fa ohatra ny fahamasinana foana any ao. Ohatra ny tsy misy resaka afa-tsy fibebahana any ao. Ka izay nge raha lasaina-pafy ty filazantsara ty. Rehefa tonga Jaona mpanao batisa hialoha lalana ny Jesosy. Ahoana ozy Jaona mpanao batisa? Za ozy anao batisanareo amin'ny rano, fa izy anao batisanareo amin'ny fanamasina. Fanasiny afo. Fa talohan'izay, inona ny afatra napetrany? Ny feo kikika mafy any an'efitra, fa mibebay anareo. Mibebay anareo. Voatonga Jaona mpanao batisa nanamboatra ny lalan'i Jesosy dia ny fibebahana ny resahana. Fa tsy hoe azo vola be ianao e.
ho miliardera ianao e atsakana trano telo anao anatin'ity andro ao anatin'ity taon'ity fa atao inona trano telo e zanak'olona raha tsy manana izay ametrahana ny lohany. Hoy Jesosy Kristy, aza miary arena ho anareo etỳ tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sy misy jiolahy sy misy mpangalatra manamy trano, fa miary arena anareo aiza? Miary arena ho anareo any an-danitra, tsy misy kalalao, tsy misy arafesina manimba, tsy misy jiolahy mangalatra manamy trano, fa any amin'izay misy ny arenao any fonao. Dia taitairina ny filan'ny olona amin'ny toriteny, satria izay moa ilazain'ny ranavavy teo hoe toriteny jereo kely le toriteny ao amin'ny internet eo dia tsy rototra ho nisy fa amin'ny Madagasikara le toriteny. Azoko tsara ny tsy maharototra azy satria komédie be le fivavahana eto Madagasikara, komédie, fanjakana kely be da be. I dada sy mamany ao, i homme de Dieu, femme de Dieu, raha tsy manatona azy ianao tsy voata, raha tsy manome vola ianao tsy tahina, raha tsy manao rakitra be ianao tsy ambinina, fa ho fantatrao marina dia marina na afaka anao tsy handevo. Mbola tsy teraka akory ianao dia efa voata ao amin'ny Jesosy Kristy. Mbola tsy teraka akory ianao dia efa vita ny famonjena, teraka ianao mandray ny famonjena. Fa tsy hoe aloavo ny vola, aloavo ny rakitra be, manoana mpanompon'Andriamanitra, farakaraky ny anoanana anao no hitahinanao. Fa aiza ny lanitra? Fa ianao na mijagajaga ara rehefa mandrokatra be, voata. Ianao na anaty concubinage ara rehefa mandrokatsaka be, tonga amin'ny fotoana foana miditra ny sampana, voata. Ianao na dia ao anatin'ny risoriso sy ny kolikoly ara, tonga avy rehefa lahady dia aloha fotsiny mba misimisy e, anjaran'Andriamanitra dia voata. Loza, loza. Fa tsy izany ny filazantsara, tsy resaka fanomezana, tsy resaka fanaovana asa, tsy resaka famonjena fotoana. Sinema zany, routine zany, ary tsy tiako tsika tsirairay avy eto anao sinema ka rehefa lahady ianao vao manao metimety, rehefa lahady ianao vao manao toetratrotra tsara, rehefa lahady ianao vao mivavaka, fa rehefa tonga ny alatsinainy ka tamin'ny sabotsy dia ao anatin'ny fahalotona ianao, ao anatin'ny fijangajangana ianao, ao anatin'ny risoriso ianao, ao anatin'ny tsy fahamarinana ianao, mibeba raha mbola zay ny toetranao. Fa ny idirana fanjakan'ny lanitra, ny azona ny fitahin'Andriamanitra, ny azona ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mamitaka dia ny fibebahana marina. Za tsy miteny mihitsy hoe tsy mitady Jesosy, za tsy miteny mihitsy hoe tsy manambony Jesosy, za tsy miteny mihitsy hoe tsy manome fahasalamana na tsy manome vady na tsy manome zao Jesosy, manome an'izany rehetra zany Jesosy, fa tsy rototra hitory ianao an'izany. Fa rehefa mibebaka fotsiny ianao, tsy mila toriko zany, azonao azy zany, mandeha ho azy zany. Fa amin'izao fotoana, zany ny toriana, zany ny zaraina. Ka mainka ahoana moa ianao tsy azo olona? Ahoana moa le olona tsy anatona ka ao amin'ilay zavatra tsy ampy azy mihitsy ny tenenanao hoe vola, trano, arena, sy ny sisa. Fa inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao azy kanefa ho very ny ainy? Inona ny soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa ho very ny ainy? Tsy komédie le miaraka amin'ny Jesosy raha lazaina vavy. Tsy sinema le manaraka an' Jesosy. Tsy resaka famonjena fotoana alahady, tsy resaka famonjena n'ity toerany ity. Fa ianao raha tsy hibebaka ianao raha tsy hiala amin'ny fahotana ianao raha tsy hanolo tena ho an' Jesosy ianao raha tsy hiaina amin'ny fahamasinana ianao, na maketo fa 100 arivo ary ianao, midy aminao ny lanitra. Fa ny ambara aminao eto Jesosy ihany. Ny ambara aminao eto tsy olombelona. Ny ambara aminao eto tsy toerana, ny ambara aminao eto tsy resaka etsiketsika, fa ny ambara aminao eto iny Jesosy omenanao. Iny Jesosy omenanao. Rehefa miona amin'ny Jesosy ianao,
malolo ianao ny fahotana. Rehefa tena miona amin'ny Jesosy marina ianao, tsy tia vola ianao. Rehefa tena miona amin'ny Jesosy marina ianao, tsy azakazaka mifanao zao tontolo zao intsony ianao, satria tsapanao le haren'i Jesosy, tsapanao le fahatsarany Jesosy, tsapanao hoe taimboraka daholo zavatra rehetrarehetra, tsisy antony, zava-poana fa Jesosy ny tena tsara. Hira tany am-boalohany teo le hoe rehefa mijery ny fahamasinanao ary rehefa mijery ny fahatsaranao dia ny zavatra rehetrarehetra manodidina anahy dia tsy misy antony tsony. Tsy atao hirahira fotsiny ange zany, tsy atao fahazarana fotsiny amin'ny feo sy ny tononkira ange zany, fa tena misy vaikany be mihitsy zany hoe rehefa mijery an'i Jesosy tokoa ve ianao, tsisy antony le manodidina, tsisy antony le vola aman-karena, tsisy antony le resaka materiel. Mahafinaritra be le lazain'ny ray aman-dreny tato hoe tsy rototrototra amin'izay zavatra ny tany intsony aho, tsy rototrototra amin'ny resaka vola aman-karena sy materiel intsony aho, satria efa miova le natiora-nao ao mihitsy, tsy mihazakazaka ohatry ny fihazakazahan'ny olona. Fihazakazahan'ny olona amin'izao nge dia ahoana ny hazakazahan'ny olona amin'izao raha tsy manana Jesosy? Ho lohany, ho mpanan-karena, ho mpanefoefo, ho materialiste, ny akamarony. Fa misy ihany no manana fiainana tsotra, misy professeur, tena olona manam-pahaizana, fa tsy fantatrao mihitsy hoe professeur zany olona zany, miaina amin'ny fahatsorana, miaina ohatry ny olona rehetra, mandeha taxi be ary izy, olona tsotra, satria efa fantany le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Fa zay le filazantsara zaraina amintsika hoe tsy resaka pirofo hoe an'Andriamanitra ny resaka hoe fitahiana. Sao de voafitaka ianao, sao de voafitaka ianao, fa Satana koa mitaha. Lazaiko anao zany, ny devoly koa mitaha, ary be da be ny antoko-pivavahana lazaiko anao fa sinagogan'ny Satana. Satana ny eo amin'ny lohany ao, ary mamonany eo, volany eo, dia mahita ianao vahoaka maro tonga ao, mahita ianao fiara raitra hitanao eo, dia azagaga ianao toy ianao hoe tena ao tokoa Jesosy, fa i Satana no ao. Sahako mihitsy milaza an'izany, satria fangejana olona ny ao. Ary raha miala ao anao dia hozonina, tsy voatantsony ianao raha miala ato. Raha te-mboly voata ianao, manomeza, omeo ty rehetrarehetra ty. Rehefa sendra mahita an'ireny olona ireny ianao ka mitory fivavahana, halany ianao, halany ianao, iodonany ianao, satria efa nangididy ny sofony, dia nivily izy, dia namory mpampianatra hafa. Dia hoy izy ny teny frantsay hoe une foule de docteur, une foule de docteur, zany hoe amin'izao fotoana tia lazainy Paoly ty hoe ho avy ny fotoana izay tsy azakan'ny olona teny tsisy kilema. Tsy izay tsony hoe ho avy ny fotoana, fa efa tonga ny fotoana, efa zao le fotoana. Ary ny tena mampalahelo, jamba le olona rehefa tonga ao, hypnotisé. Hainao zany hypnotisé, tsy tompony tena antsony, tsy tompony tena antsony, fa efa commandé, efa ohatran'ireny hitanao ireny programmena amin'ny programmation ireny fotsiny, tsy mahalala ninninona fa lasa manompo olona, lasa manompo toerana, lasa manompo vola, lasa manompo materiel, ary lasa jamba tanteraka, satria efa nangididy ny sofiny, dia efa nivily izy. Dia rehefa nangididy ny sofiny, rehefa nivily izy, Andriamanitra vao mainka nanamafy ny fony. Tsy azo vazovaziana Andriamanitra izay nahafafon'ny olona nojazaina. Zay no mahatonga antsika tsy hiala amin'ny teny tsisy kilema mihitsy hoe fibebahany na aiza alehanao, fibebahany isan'andro. Misy miteny matsy hoe rehefa mibebaka ianao indray mandeha dia tsy mibebaka intsony. Marina ve zany? Rehefa mibebaka hono ianao indray mandeha fibebahana dia tsy mibebaka intsony. Vakio amin'ny Apokalipsy ho an'ny fiangonana tao
fiangonana. Ny atao hoe fiangonana tsy tia trano eto ambobo aty. Ny atao hoe fiangonana tsy ho trano miretirety misy tilikambo sy tsara tare io. Ny atao hoe fiangonana dia ianao izay nandray an' Jesosy. Ary ambara fa tempolo ny fanamasina ianao. Ambara fa trano fanahy ianao. Ambara fa fonenan'Andriamanitra ianao. Dia rehefa niteny izy hoe afatra ho an'ny fiangonana 7 ao Azia, dia ho an'ny olona izay, ho an'ny olona tsirairay avy izay. Fiangonana ireo nefa nitenenina hoe mibebay ianao. Fiangonana ireo fa nitenenina hoe mibebay ianao. Dika izay tsy hoe mibebaka indray mandeha dia vita. Fa mila fiainam-pibebahana isan'andro isan'andro. Fa raha tanteraka ianao tonga dia niakatra tany an-danitra. Fa eny am-pandehanana ianao dia me diovon'ny tompo, me amboarin'ny tompo, me amasin'ny tompo. Dia izay le fahamasinana me mandroso ary miaina fiainam-pibebahana isan'andro. Aleloia! Ho avy ny fotoana izay tsy zakan'ny olona ny teny tsisy kilema. Tsika raha natsoiny Jesosy hitory ny tenin'Andriamanitra, tsy ampifalifaly olona amin'ny alalan'ny hira sy mozika, amin'ny alalan'ny hira ara-pilazantsara. Mampalahelo zao fa rehefa misy ny mariazy, ka anao mariazy evanjelika, aleoko indray mihaino hira tsotra dia mijery olona mandihy amin'ny hira tsotra fotsiny. Fandindizan'olona fotsiny le hira evanjelika. Rehefa tsy hanao hira zao tontolo zao anao dia le hira evanjelika nataonao eo andindizany amin'ny dian'izao tontolo zao le izy. Ianao raha natsony tompo hitory filazantsara, tsy handrotrolosy olona ny antsonanao. Fa ikikika anao hoe tonga ny mpampiakatra. Ho avy Jesosy, miomana eo amin'Andriamanitra ao, hiveriny Jesosy any aminao lanitra ka mibebay anareo. Fa tsy hamalifaly. Tsy hoe hanao komédie dia nareo misakafo dia za hirahira androtsirotsy ianareo ara-pivavahana. Tsy mahita zany ato anaty baiboly. Dia ny rythme le zao tontolo zao reny tsy foko, reny ihany ny ataoko. Fa ny tonkira no vaiko. Tsisy ositra ny fanahy zany e. Tsy esan'ny fanahy zany e. Zavatra zao tontolo zao ihany ny alainao. Fa amboamboarinao eo. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa maka divay vaovao ianao, dia sy ny hoditra vaovao no ampiasainao. Fa raha afangaronao ireo, potika. Tsisy ninona miatra. Raha maka lamba vaovao ianao, dia lamba vaovao koa no atapinao azy. Fa tsisy aka lamba tota atao amin'ny lamba vaovao. Fa hitritry ireo dia rovitra. Amin'izao fotoana izao sarisary fibebahana. Manolo tena ho an' Jesosy, manaiky an' Jesosy. Fa izao tontolo izao tsy fo ihany e. Ny fijangajangana ao ihany e. Ny fositrona ao ihany. Ny fimamona ao ihany. Ny fijejojejoana ao ihany. Ny fieboebona ao ihany. Ny fireharehana ao ihany. Ozy Jesosy hoe izay zavatra eritreretanareo ho ambony fa vetavetahana eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy misy tsony fahamasinana hita any amin'ny fiangonana. Tsy misy tsony tahotra an'Andriamanitra. Tsy misy fibebahana. Fa lasa milalao le filazantsara. Zay lazaiko anao hoe lasa komédie, lasa kilalao. Dia izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe avozy ny lalanareo. Avozy ny lalanareo. Hiverina any amin'ile tena teny tsy misy kilema. Fibebahana. Fahamasinana. Tahotra an'Andriamanitra. Ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra. Firy ny olona miteny aminao hoe ho avy Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra. Firy ny olona miteny aminao hoe miomana fa hiveriny Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra. Misy fa vitsy. Firy ny olona miteny aminao mibebà, mialà ny fahotana, mialà ny faharatsiana, mba hamonoana ny fahotanao, ahazonao ny famonjena. Misy fa vitsy. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Tena azo isaina amin'ny ratsan-tanana. Mampalahelo. Fa za mino amin'ny anaran'i Jesosy fa hisy maro eto androany. Ary efa hatram'izay misy maro eto any amin'izay alehanao rehetra any. Tsy hitory le lalan'Andriamanitra ianao. Tsy hanambara ianao. Tsy hanambara anam-bobao ianao. Tsy hanambara olombelona ianao. Fa hanambara an'le olona ambara am-bobao. Dia tsy izy zany fa Jesosy Kristy. Halleloia. Tsy hanambara anaram-pivavahana ianao na anaram-piangonana ianao. Fa hanambara an' Jesosy Kristy direct ianao. Halleloia. Zay nanafaka anao tamin'ny fahajambana.
zay nanafaka anao tamin'ny fahotana, zay nanafaka anao tamin'ny fanandevozana, zay nanafaka anao tamin'ny faholotona ary nanome fitsaharana ho anao. Haleloia! Fa mila fiainana ny olona, ary io fiainana io dia ao amin'i Jesosy ihany. Tsy ao amin'ny vola io, tsy ao amin'ny voninahitra io, tsy ao amin'ny resaka materiel io. Mety hitombo ny materiel anao no ny fitahian'ny tompo, fa aza atao miorina any ny fonao. Mety hitombo ny volanao no ny fitahian'ny tompo, fa aza atao miorina any ny fonao. Ho tahian'ny tompo ianao, ho asoavin'ny tompo ianao, fa tandremo sao dia adininao ilay nanao azy are, Jesosy Kristy. Iny ianareo ka voko izy isaotran'i Jehovahandriamanitra reo. Fa tandremo ianao ilaza hoe noho ny fahatsarako, noho ny fahalebiazako, noho ny fahaizako, nafahako nanao zany rehetra zany, fa noho ny fitahian'ny tompo irery ihany, noho ny fahasoavan'ny tompo irery ihany. Haleloia! Ny teny tsy misy kilema, mifatoka amin'i Jesosy. Mahafinaritra ny teny lera lahatato hoe centré amin'i Jesosy. Centré amin'i Jesosy, fa tsy centré amin'ny mpihira évangélika. Centré amin'i Jesosy, tsy centré amin'ny groupe évangélika mpihira. Centré amin'i Jesosy, fa tsy centré amin'ny paster. Tsy centré amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Tsy centré amin'ny apôstôly na mpaminany na diakona ninonino, tsy centré amin'ireo. Asan'ny apôstôly 2:20 naneho fahagagana Andriamanitra, naneho fahagagana ny fanamasina, naneho fahagagana Jesosy tamin'ny alalan'ny Paoly sy Barnabasy. Ary rehefa niseho ny fahagagana, naneho ny herin'ny tompo, dia lasa ireo andeha nanatitra voninkazo amin'ny Paoly sy Barnabasy, andeha hamono omby ho amin'ny Paoly sy Barnabasy. Ary nilaza mihitsy fa tonga latsaka eto tany ny astra, ny Andriamanitra avy any ambony, dia andeha hanompo an'ireo izy. Fa nyrovitin'ny Paoly avy hatrany ny fitafiany, nyrovitin'ny Paoly ny fitafiany, nyrovitin'ny Barnabasy ny fitafiany. Ino ty ataonareo ty? Olombelona ohatranareo ihany zay, zay mitory ny filazantsara. Olombelona ohatranareo ihany zay. Aiza ny olona ohatran'ny Paoly sy Barnabasy amin'izao fotoana? Fa raha obiana dia faly mandray fiobiana. Raha naterana voninkazo dia mbola faly hoe mbola ampio ihany ilay voninkazo fa mbola tsy ampy. Raha naterana omby dia olona hitendray hoe io fotsiny ve ny omby omenao? Ny fitahianao, ny fitahiananao no ny fahasoavan'ny tompo. Aiza ny olona matahotra an'Andriamanitra ka tsy mamita bahoaka, tsy mamitaka olona, tsy manambaka olona. Fa ty filazantsara ty ela raha zaiko anao, raha tena ty ny ainana, ty tena fanavotam-pirenena. Hoentintsika ny avoloa ty, hoentintsika eny Anosikely ty, hoentintsika ty ao Atsimbazaza. Ambaratsika fa ny vahaolana ary malagasy, vahaolana ary filohan'ny repoblika, vahaolana ary filohan'ny Sénat, vahaolana ary filohan'ny Assemblée, ity Jesosy Kristy. Aiza ny fiangonanareo? Tsy manana fiangonana zay fa zay mihitsy ny fiangonana. Haleloia! Iza ny présidentanareo? Tsy manana président zay fa Jesosy ny présidentanay. Aiza ny pasteranareo? Zay tsy manana pastera fa Jesosy ny pasteranay. Haleloia! Dia ozy ny olona hoe adaladala nareo. Tsy maninona e. Aleo adaladala fa tiany Jesosy. Zay iendriny efa lavin'Andriamanitra. Tsy fantatrao nga fa ny fahendreny zao tontolo zao nge fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fahendren'Andriamanitra, ny fahadalan'Andriamanitra ara ento noho ny fahendreny zao tontolo zao. Mahery be nge zany teny zany e. Iza ny ifanandranandrana, iza ny ifandahandahatra amin'Andriamanitra, iza ny ifandahandahatra amin' Jesosy. Fa nomeny Paoly tsaratsara mihitsy hoe ny fahandren'ny olombelona rehetrarehetra io, io teknôlôjia io, io fahaizana io, fahalalahana io, zay iodinana amin'Andriamanitra, fahadalanana io. Fahadalanana io e. Makany amin'ny elo daholo ianareo, nahazo ianareo daholo ary zao rehetrarehetra zao. Na mandeha be ara ny teknôlôjia, na mahay be ary, na manana zao rehetrarehetra zao ary, rehefa tsy ao Jesosy, zéro. Rehefa tsy ao Jesosy, zéro.
dia mampalahelo fa any anjorom-baly Jesosy zao olombelona nitoriana, hetsika nitoriana, atoko-pivavahana nitoriana, fombafomba no atao fa tsy sisy Jesosy pure et dur et simple comme ça ozy le ranabavy teo, comme ça fotsiny ke rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsotsotra fotsiny rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Ka io tsotsotra io tsy tian'ny olona fa ny azy le rebareba sy le fombafomba mahafinaritra azy, zay efa miala amin'ny rebareba sy ny fombafomba fa ne tonga dia tsotra fotsiny rehefa miaraka amin'ny Jesosy. Te atao batisa ianao rehefa avy eo ao nga le alina antsika tsy ao dia manaraka indray zany. Te hitory ianao, mitory ianao an Jesosy fa tsy hoe aiza certificat mampitory ianao, aiza ny karatra mampitory ianao, karatra ho any an-danitra, certificat ho any an-danitra. Zay certificat eto an-tany ro vitiko fa tsy ilaiko zay fa ny an Jesosy. Ohatr'izay ny eny Paoly docteur en théologie, nanana ny rebareba fa rehefa nahita an Jesosy ro vitiko ty diplôme ty. Rehefa nahita an Jesosy dorako ty lampy ty fa manelingelina na fotsiny mitory ny andro efa mamay be mbola miaraka amin'ny rebareba. Tsotra fotsiny rehefa ao amin'ny Jesosy. Dia ozy ny olona avy eo ka izy iny tsy dia manana palitao ndao anaovana cadeau palitao, tsy resaka palitao ny problème. Nga izy iny tsy dia manana lopaka raha hitanao zany fahatsorana Jaona mpanao batisa zany, fitafindrameva nanaovany, fitafindrameva nanaovany, maimbo zany. Fa inona ny rameva? Ny rameva dia biby voarara, biby maloto. Netiny Jaona mpanao batisa hoe netiny ny vesatry ny fahotana, netiny ny fahotan'ny olona, nampalahelo azy ny olona sy ny fahotan'ny olona. Raha mbola falifaly be ianao eto Madagasikara mieritrereta ihany, fa za malahelo mieritreritra an'ity Madagasikara ty, marary mihitsy ny foko. Tena ndray azo zoma zay nandeha Jimalina niteten'io Antananarivo io nanome sakafo sy fitafiana ho an'ny olona, fa hitanao eny ambany tunnel na Beoririka, hitanao eny ambany tunnel Beoririka, dozy ianao rehefa mahita an'izay hoe solany laniko amin'ny zavatra tsisy antony intsony ny volako, fa na andeha Isakazomary andeha eto dia andeha eto. Hitanao eny amin'ny avenue eny Analakely eny amin'ny Arkady, andro mangatsika be. Enao ary andro mangatsika io ao am-pandriana mbola menimenina hoe mangatsika, nefa ianao efa eo am-pandriana, ianao efa manana bodofotsy, ianao efa avy nisakafo. Le olona eny amin'ny avenue eny jereo sasy eny rakofany, tsy nisakafo izy amin'io, ao misy azy. Ery akaiky ny chocolaterie Robert, ery Tany Mena. Io Antananarivo io mandeha Analakely dia hitanao zany. Dia mbola andanindany vola amin'ny tsisy antony ve ianao? Dia mbola ilalao ve ianao? Fa tsy hanambara ho retan'ny an-danitra mibebary malagasy, mibebary Madagasikara, mibebary filoham-pirenena, mibebary filohan'ny assemblée, mibebary filohan'ny sénat, mibebary malagasy rehetrarehetra mba hazola ny famonjena, ialan'ny oziny. Fa tsisy vahaolana io afa-tsy Jesosy. Za tena samy joro mihitsy. Samy mitondra ny vahaolany mba hamonjena ty Madagasikara ty. Ho avy mihitsy dia hoetiko ny Baiboly, Jesosy ihany io. Jesosy pure. Ekenao. Zao zavatra misy. Rehefa tsy anaiky izy avelao izy ihany. Fa ianao sy ny tokantranonao maneke an Jesosy. Dia hitanao fa rehefa miakatra ny rano dia miakatra ihany ny samby fiara. Marina sa diso? Iza le samby fiara? Jesosy le samby fiara. Hiakatra ny frais zao 10,000 amin'ny premier août. Ho aiza ianao? Fa rehefa miakatra io lazaiko anao, rehefa tsara ny samby fiaranao aloha hiakatra ny rano fa miakatra foana ny samby fiara e. Atoro anao zany hoe ny ao amin'ny Jesosy dia famonjena feno, tsisy ampanahanao ny amin'izany, tsisy atahoranao ny amin'izany. Fa zay fa le lazaiko tamin'ny heriny hoe na hetsika ara ny avoana na hifirara ny tendrombohitra, ny famondram-poko aminao tsy ala. Izao no nanao anao, izao no nifidy anao, izao no hitondra anao, izao no hanafaka anao.
na mandra-pahafotsy volo anao isahirana, mandra-pahatitra ao izaho no hitondra anao. Iza ny samy teny ohatr'izany? Jesosy Kristy. Misy ihany no miteny fa tsy voatazony no miteny satria olombelona izy. Fa ty andro any misy miteny hoe izany miantoka anao, izany miandany aminao, izany no mikarakara anao, dia hainy no mamatsy anao. Eo amin'ilay tsisy azo ole, manino? Manao lalana izy. Eo amin'ilay sakatsakana, manao lalana izy. Ny Andriamanitra eo ambony eo manao izay tiany atao. Alleloia! Ataovy eo afovoan'ny fiainanao Jesosy. Ataovy lohany eo amin'ny fiainanao Jesosy. Tsy ho ela dia ho avy Jesosy eny amin'irao lanitra. Vonona ve ianao raha ho avy Jesosy? Inona mbola mahasarika anao eto? Inona mbola matana anao eto? Inona mbola mampifikitra anao eto? Aza vela isy hafikitra anao eto na inona na inona. Aza vela isy hamatotra anao eto na inona na inona. Rehefa miasa ianao, miasa tsara. Rehefa mianatra ianao, mianara tsara. Marina mihitsy ilay tenin'ilay rahalahy teto hoe aza ho an'ny olona ny aza zavatra ataonao, fa ataovy ohatran'ny an'Andriamanitra. Fa raha ataontsika ohatran'ny an'Andriamanitra io rehetra rehetra io, raha ataontsika ohatran'ny ho an'i Jesosy io rehetra rehetra io, raha ataontsika amin'ny fo io rehetra rehetra io, hitanao ny vokany. Fa misy ny tanan'Andriamanitra momba antsika. Saingy tsy izay ny zavatra misy, tsy ataony amin'ny fo, tsy ataonao n'Andriamanitra, dia miafina ny tavan'Andriamanitra. Miafina ny tavan'Andriamanitra. Fa miorena tsara ao amin'i Jesosy. Ilay teny tsy misy kilema, fahamasinana, fibebahana, tahotra an'Andriamanitra. Halleloia! Aza zotokan'ny mirakla. Misy mihitsy ny mirakla ara-baiboly, fa misy ny mirakla amboamboarin'ny Satana. Satria ahoana hozy Jesosy? Hozy ny olona rehefa tonga tany an-danitra, Jesosy zay efa namoaka demonia tamin'ny anaranao, zay efa nanao mirakla, zay efa nanao ny teny tamin'ny anaranao, zay efa nanasitrana. Fa fantatry Jesosy izy sa tsy fantany? Tsy fantany. Tsy fantatro nareo izy naveza naveza. Dia be da be zany manao mirakla eto Madagasikara fa tsy fantatry Jesosy. Be da be zany mamoaka devoly eto Madagasikara fa tsy fantatry Jesosy. Be da be zany manao fagagana eto Madagasikara fa tsy fantatry Jesosy. Be da be zany mitory an Jesosy eto Madagasikara fa tsy fantatry Jesosy. Satria nahoana? Miala amika anareo mpanao meloka. Mpanao meloka isan'andro. Mamitaka olona, mangalatra olona, mandroba olona, tsisy fitiavana, arak'ilay voalaza teo, tsisy famindrapo, tsisy fanambarana an Jesosy, fa natao fitaovana amitahana olona sy angoronan-karena ny fivavahana. Ary ampiasain'ny mpanao politika koa ny fivavahana any amin'izay bebe olona dia tonga any izy. Aizako any am-piangonana venao ny teny hoe zay lotsaka filohan'ny repoblika. Dikan'izay hoe milalatsa fidio a. Zay no izy. Jesosy ihany. Jesosy irery. Lalana sy fahamarinana ary fiainana. Miavana aminy ianao raha tsy mbola miavana aminy. Aza variana. Aza variana. Ary misaotra ny tompo ahako. Fa zay rehetra rehetra voalaza nambara teo a. Zay rehetra rehetra nijoro vavolombelona teo a. Ataontsika anaty papier cadeau tsara eny. Dia fonositsika ruban tsara tare. Iny Jesosy anao daholo. Fonatra dia ho an'i Jesosy. Ny saotra dia ho an'i Jesosy. Ny laza dia ho an'i Jesosy. Ao Jesosy. Rehefa mavita izay nampanirahana anareo nareo. Dia teneno hoe ahoana? Mpanompo tsy mahasoa ihany zay ozy. Zay tokony nataonay ihany no ataonay. Tsy andro isaorana, tsy andro robiana, tsy andro deraina. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ho an'i Jesosy ny saotra. Raha lasaina bavy, amitra tanana amin'ny marary ianao dia ho sitrana ny marary. Hitory tena ianao dia hibebaka ny olona. Hiasa ianao dia voavonjy ny olona. Fa ny any afatra ataoko aminao dia zao, mandoali foana. Aza mandray ny saotra ho anao mihitsy. Aza mandray ny dera ho anao mihitsy. Aza mandray ny laza sy ny voninahitra ho anao mihitsy. Fa raha vao misy tady anao an'izay, dana mitsoka. Miala haingana. Tsy ianao no jerena. Tsy ny autografinao ny ilaina. Tsy ny sarinao ny tadavina. Sarin'i Jesosy ny ilaina. Momba an'i Jesosy ny fantarina. Fa be da be ny nanomboka tsara. Be da be ny nanana ny ositra. Be da be ny nanana ny afo.
fa ny fitahany satana kely monja tamin'ny hoe te hafana obiana de raina ankasitrahana de faly nazo an'izay. Rehefa nazo an'izay neny rehare, rehefa nazo an'izay neny eboebo, rehefa nazo an'izay neny vily tamin'le teny tsisikilema, neny vily tamin'le fampianaran' Jesosy, de rehefa nazo an'izay lasa mpanjaka. Iza nefa ny mpanjaka? Jesosy ihany ny mpanjaka. Jesosy irery ihany ny mpanjaka. Indro Jaona saika lavo tao amin'ny apokalipsy. I Jaona tao amin'ny apokalipsy nandray ny fanambarana rehetrarehetra momba nyity fiainana ho avy ity, nambarany anjely taminy, nambarany fanahy taminy. Ary rehefa nahita ny anjely Jaona de niandohalika andeha hiankohaka. De ozy ny anjely hoe aza manao an'izao ianao, mitsangana fa za koa mpanompo ohatranao ihany, za koa mpanompo ohatranao ihany. Fa ny ambarany faminaniana de Jesosy Kristy irery ihany. Haleloia! Ray zay voalaza nay ny fanambarana manaraka. Indray Jaona fa andeha andohalika indray teo amin'le anjely. Ozy ny anjely mitsangana fa aza manao an'izao, za koa de mpanompo tahaka anao ihany. Fa ny ivo ny filazantsara, ny ivo ny faminaniana de Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy ihany raha lasaina bavy. Jesosy ihany raha lasaina bavy. Jesosy sy ny fahatsarany, Jesosy sy ny voninahiny, Jesosy sy ny famirapiratany, Jesosy sy ny heriny rehetra. Fa ny olona na ampiasain'i Jesosy mahery vaika tahaka n'inona ary, na de manasitrana ary, na manao fagagana ary, na mampibebaka ary, olombelona ihany iny. Fa aza tompona, aza tompona, aza andolehana. Raha metrahantany ianao mitsangana ihany ianao metrahantany. Haleloia! Olona ihany, olona ihany. Ary ianareo zay te ho lehibe amin'ny rehetrarehetra ho Jesosy, ianareo aoko kely indrindra. Fa za hitanareo tonga avy any an-danitra, tonga avy any an-danitra tsy ho tompony, fa tonga avy any an-danitra mba hanompo. Lozan'izay rehetrarehetra milaza fa ho irak'Andriamanitra nefa ho tompony. De averiko ihany amin'ny anaran'i Jesosy, efa meny tompo teny aho. Ozy Jesosy hoe na inona maninona. Fehezinareo any an-danitra, etỳ antany, fehezina any an-danitra. Na inona vahanareo etỳ antany, vahana any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy zao toriteny toriko zao, toriteny faminaniana zao, zay mandre an'io amin'ity vidéo ty, ianao zay eto, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, zay fatopatotra olombelona rehetrarehetra any, mivaha amin'ny anaran'i Jesosy zany. Tsy ho andevon'olona intsony ianao, tsy ho gadrain'olona intsony ianao, tsy ho anaovan'olona santazy intsony ianao, fa avy-hatrananao de hitsoka. Ary andeha ho amin'i Jesosy. Ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! De mbola hitohy amin'ny anaran'i Jesosy ny fikatonany ny trano fivavahana mangala-bola. Mbola hitohy amin'ny anaran'i Jesosy ny fitadiavana asa andreo pastera santoka, hijery asa tena asany amin'izay izy amin'ny alalan'izay CV-any ao. Fa tsy hamitak'olona amin'ny alalan'ny fivavahana. Tononoko zay amin'ny anaran'i Jesosy. De hitanao ny gazety ao fa andeha maromaro ny gazety hoe nidy indray le fiangonana tary fa namitak'olona, nidy indray le fiangonana tasy fa nanao an'izao zavatra tsy mety rehetrarehetra zao. Zay rehetrarehetra mamitaka, zay rehetrarehetra santosantoka amin'ny anaran'i Jesosy, nidiny zany trano fivavahana zany. Eo an-tendrombohitra Karmelitsika. Aleo hiasa ny fanahy, aleo aneo ny voninahiny tompo. Tsy maintsy mandeha nefa ny tenin'Andriamanitra hoe ho avy ny mpaminany santoka, ho avy ny mpampianatra santoka. Fa aloloha mba misy akatony amin'ny anaran'i Jesosy. Haleloia! Velona ny Andriamanitra, velona Jesosy Kristy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ianao nge manana lakile? Manana lakile ianao? Sao de tsy fantatrao zany? Na fantatrao fa miafiafy ianao amin'ny lakile? Ianao no antsoina hoe fiangonan'i Jesosy Kristy. Rehefa nanolo tena ho an'i Jesosy ianao. Dangereux zany fiangonan'i Jesosy Kristy zany. Manana hery zany, manana fahefana zany. Fa na inona tononony zany de manaiky ny any an-danitra. Ary na inona toeriny zany de manaiky koa ny any an-danitra. Fahefana omenina ny eglizy zany, ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany. Ary dangereux io fiangonana io. Fa saingy motramotraka izy amin'izao fotoana. Malazolazo izy amin'izao fotoana. Satria nahoany? Variana variana amin'ny lalao, variana amin'ny télé, variana amin'ny jeu vidéo, variana amin'ny vola, variana amin'ny hirahira n'izao tontolo zao, variana amin'ny matériel, variana amin'ny asa, variana amin'ny zavatra rehetrarehetra n'izao tontolo zao. De ahoana? Eglizy fa eglizy malemilemy,
eglizy fa eglizy tsisy fahefana, eglizy fa eglizy imezany devoly fotsiny. Aza manaiky an'izany raha lasaina vava mitsangana hoe za ilay fiangonan'i Jesosy Kristy manana hery sy fahefana. Ka rehefa miditra ianao amin'ny tanàna anankiray dia mangovotra ny devoly. Andeha hitory tentsika any Tamatavy amin'ny 15 août, 16 août, 17 août, 18 août, 19 août. Tsisy fotoana eto, mba hanao teo kely izay. Tsisy fotoana eto 19 août fa andalam-piverenana avy any Tamatavy. Fa nirahan'i Jesosy tsika ho any Tamatavy. Ho eto ambavaka, tsy hanao excursion akory, tsy hitsangatsangana akory, fa hanafika. Hanafika, hitondra fitiavana, hanazera bomba amin'ny fitiavana ny Tamatavy, hanazera, androtana ny manta rehetra, androtana izay tsy nambolen'Andriamanitra, ary hamafy an'i Jesosy. Ho eto ambavaka, ho eto ambavaka ho an'izay tsy mandeha, ary ho eto ambavaka koa ho an'izay mandeha. Fa hiasan'ny Tompo ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mandehana, izay ilay voasoratra teo, na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, torio, mandresy lahatra, hazavao, teneno ny tenin'Andriamanitra. Tsika izao manomboka handehandeha, efa nomen'i Jesosy an'ireto fitaovana ireto koa tsika. Io reo vaovao reo, noho ny fahasoavan'ny Tompo reo, ary noho ny fitiavanareo manohana ny asa amin'izay vola omenareo, amin'izay fanohanana ataonareo, dia hivitanantsika fitaovana izany anaovana andehanana, anaovana ny asan'ny fitoriana. Izay nolazaiko anao izay hoe tamin'ny volana novambra 2017 ny Tompo niteny anah hoe mandehandeha nareo fa aza variana loatra mambobo ao. Raha nijereko teto izao matsy jory vavolombelona teo fa be da be nefa ao tsara. Dikan'izay rehefa ao tsara nareo, aleo izay mba handeha indray. Na tsika miara mandeha indray, ndao hitory indray, fa sao dia variana ato tsika, fa zaraina any amin'ny hafa indray ny famonjena. Dia misy fotoana rehefa tsisy fotoana eto, aza mieritreritra hoe tsisy fotoana dia lasa tsy mivavaka, tsy mihaino tenin'Andriamanitra. Ianao ao anatinao Jesosy, ianao tempolon'ny fanamasina, ianao trano fanahy. Na misy fotoana eto na tsisy fotoana, na afaka ianao na tsy afaka, any an-danitra ny rendez-vous, ao amin'ny tontolo fanahy ny vavaka, mandehana ao amin'ny Jesosy isan'andro isan'andro. Ao aorianany 19 août zany misy fotoana indray eto, fa 19 août tsy misy fotoana eto. Dia me mandeha tsika, mbola ho ampiana moa ireo fitaovan'ireo amin'izay tabla tokony hanaovana azy sy ny micro izay mbola tokony ampiana. Fa izay lazaiko izay tamin'ny novambra 2017 ozy toko hoe mandehany ianareo hitoriany filazantsara. Hoanao a Jesosy zany ny andehanana fa mila fitaovana. Mboary ny fitaovana ozy izy, listena le izy. Sao mantsy ny tenin'ny Tompo, ankino amin'izao fa ny asanao dia mbola avirary izay kasainao. Ianao zany mila mametraka asa, ohatsy hoe manono fotsiny dia mipetra-potsiny hoe Jesosy no hanoro zay. Ianao mila manana hevitra, mila manana vision. Rehefa mipetraka iny vision iny soroatanao ty le izy Jesosy. 9 millions d'ariary ny total le fitaovana anaovana ny fitoriana. Fa hoy Jesosy hoe kely io ry tantely. Mihoatra noho izay vidin'ireo zavatra lazaiko anao raha mbola hiampy. Fa zany tsisy zavatra hoe zay lazaiko izay tsy nisy hoe inona déjeuner dansant na hoe gala évangélika azona vola anaovana sono na hoe tsisy. Nareo no ny fitiavanareo an Jesosy tsy niterena, tsy nanaovana publicité, fa nanome nareo no fitiavanareo an Jesosy. Dia rehefa nanome nareo hoy Jesosy hoe io le izy. Na ny eto toerana na ampitan-dranomasina izay nanome, ireo le izy. Mbola hiampy ireo. Fa fenoantsika filazantsara ty Madagasikara ty. Lasao, vonona, raikitra. Manana anjara daholo eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary na izay laza ho ratsana kely indrindra ary izy ny ten'Andriamanitra, iny tena mivoninahitra. Za zao eto vava fotsiny. Fa ambadika ao misy atidoha ao, misy tanana ao, misy tongotra ao, misy vavony ao. Ohatr'izay ilay fiangonana zany samy mana ny ratsana, samy mana ny fanomezam-pahasoavany, samy manana ny andraikitry, fa iny tena iray, iny le tenan'i Kristy. Dia me mandeha tsika. Fa rehefa mahazo ny mazava ianao, torio koa ny mazava. Izay nanafahana anao, tenenao amin'ny hafa. Izay namonjena anao, zareo amin'ny hafa. Jesosy Kristy ilay sabata. Fa tsy hoe rehefa sabotsy dia sabata. Tsy mahazo mihetsika ana 1 kilometatra, tsy mahazo mandrehatra hafa, tsy mahazo inona sy inona. Taloha zany. Fa rehefa ao amin'ny Kristy,
Jesosy Kristy le sabata. Anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Rehefa hoe anio dia sabata zay. Mankanesa ty amiko ianareo rehetrarehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no anome anareo fitsaharana. Iza mame fitsaharana? Ny andro sabotsy? Ny andro sabotsy ve mame fitsaharana? Jesosy mame fitsaharana. Ka Jesosy ka sabotsy? Jesosy lahady? Jesosy lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Fitsaharana foana ny fiainanao. Miasa ianao ao anaty fitsaharana. Manao fotininy ianao 10 kilometra fa mitsahatra. Sady mihaino tenin'Andriamanitra. Manao zavatra maro ianao fa mitsahatra. Manana fiadanana. Mahafinaritra be ilay tenin-dranampavy teo hoe ny ahafantaranao fa amin'i Jesosy ianao misy fiadanana tsy hainao tonononao. Misy fitsaharanao. Jesosy ilay fiadanana. Jesosy ilay fitsaharana. Izao no anome anareo fitsaharana. Fahasalany andro amin'io sabotsy, alarobia, alahady, ny teny tsisy klema dia izao. Jesosy fitsaharana. Miditra ao amin'i Jesosy ianao, miditra ao amin'ilay fitsaharana. Tsy andro tsony io na sabotsy na alahady na iny fa isan'andro ianao dia mitsahatra. Isany dakoro amin'izay. Halleloja. Zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra izay manelingelina olona. Fa tsika mandeha foana e. Na manelingelina io na tsy manelingelina, tsika mandeha foana. Satria be da be ny olona mila vonjena. Dia mahireza raha lasainy avavy. Isy anentsika anao. Isy hiteny ratsy ianao. Ozy tenin'Andriamanitra sampany ianao raha injehana. Fa manino? Anao ny fanjakan'Andriamanitra. Loza anao raha ianao no obiana, ianao no deraina, ianao no ankalazaina. Loza anao. Fa ohatr'izay koa no natao tamin'ny mpaminany sandoka rehetrarehetra. Fa sambatra ianao raha injehana. Sambatra ianao raha hitenena ratsy. Sambatra ianao raha asiana teny marary rehetra. Entina amelezana anao. Mifalisa miravoravoanao fa lehibe ny vadika anao any an-danitra. Zay ny teny tsisy klema. Zay asain'ny tompo ambara no ambarako. Fa natsoina hanambara ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy natsoina hivavaka hanokana trano. Na hivavaka hanokana fanorenana fototra. Tsy natsoina ho amin'izany aho. Tonga dia ianao mivavaka araka ilay lazaina teo. Raha misy trano any vavahinao dia tonga dia ianao miaraka amin'i Jesosy. Halleloja. Tsy hoe miavinavina na masika. Fa zay ilay izy. Lasa mivilitsika indraindray. Dia lasa seremonia fotsiny ilay izy. Mahafinaritra ny miaraka amin'i Jesosy. Tiany Jesosy ianao ranabavy. Amen. Fantatra Jesosy mombanao rehetrarehetra. Jesosy ny vahaolana. Jesosy ny vahaolana. Jesosy mitondra fiainana. Jesosy mitondra fitsaharana. Amen. C'est point d'interrogation rehetrarehetra. Dia Jesosy daholo no mamaly an'ireny rehetrarehetra. Misy vahaolana amin'ny fiainanao. Tsisy tapidalakale izany ao amin'i Jesosy. Fa izy ny solution amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eo amin'ny tsy fantatry olombelona, eo amin'ny tsy hain'ny olombelona, eo amin'ny zavatra tsy fantatry ny olona. Jesosy ny mamahany olona. Jesosy mitondra fitsarana. Anao fotsiny aho hoe Jesosy. Matoky anao aho Jesosy. Anao ny fiainako. Fantatro anao fa tsy anao aho. Fantatro anao fa tsy anary aho. Fantatro anao fa tsy andao aho. Dia izy hitarika anao amin'ny zavatra rehetra. Matoky ny tompo. Matoky ny tompo. Amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Halleloja. Va ny tompo izay rehetrarehetra fatotra any aminao rehetra. Efa leo ny irery ve ianao? Tsisy namana. Tsisy vady. Isaia 5:15 teo izy hoe mitsitohy ny fofombadinao. Mitsitohy ny vadinao. Ataovy Jesosy aloha bany eo amin'ny fiainanao. Fa izao koa ny tenin'Andriamanitra nefa tsara raha irery raha lehilahy. Fanamboarako vady sahaza azy izy. Tenin'Andriamanitra izay. Ary napetranao amin'ny olona rehetra. Rehefa natokana ny tompo ny fanambadiana ho araka ny tenin'Andriamanitra. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao izay ao an-dala mpitadiavana, mpiandrasana hoe aiza ihany ary ilay vadiko. Omeny Jesosy ianao izay na lahy ianao na vavy. Izy ianao ato. Ka mbola tsy manambady. Nozy ianao efa nitaona nefa mandeha. Ny volana mandeha any efa nisy ranabavy izay teto ny teny hoe tolo 3 taona, 5 taona, 9 taona, 7 taona. Fa tonga ihany ny fotoanany amin'ny fotoanany. Fa omeny tompo anao, omeny tompo vady sahaza ianao. Izay fatotra rehetra tany aloha tany. Izay ozona rehetra tany aloha tany. Izay rehetrarehetra famafazana nataon'ny devoly. Na tonga ny ozona ka tsy hanambadianao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anapahako an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy hananana izany fahefana aminao tsony, fa izay programan'ny Tompo aminao dia ho tanterahana izany. Anome vady sahaza ho anao izy, iarahanao mandeha mitory manambara an' Jesosy Kristy. Halleloja! Tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao izay ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny fitsapana, hozy Jesosy hoe aza matahotra ianao, fa momba anao aza miherikerika foana, izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, mitantana anao amin'ny tanakavana famarinako. Zay fiadina rehetra, fitaovana rehetra, voaforona entina hamelezana anao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambinina zany. Halleloja! Raiso izany tenim-panafahana izany ho anao, ary anao koa tonony amin'ny anaran'i Jesosy. Fa zay hoe Matthieu 20:10 omeko anao ny fanalahidy. Any aminao ny fanalahidy, fanalahidy ny fiainana, fanalahidy. Aza miteny anao hoe Petera ny nomena an'iny, fa ny atao hoe Petera, Petros, Pierre, vato, sarin'ny fiangonana zay. Ianao koa le vato, ianao koa le Petera, nomena anao ny fanalahidy. Na inona na inona vahanao etỳ antany, vahana any an-danitra. Na inona inona fehezinao etỳ antany, fehezina any an-danitra. Nomena ny fiangonana zany, fiangonana zany amin'ny anaran'i Jesosy. Atao hivavaka tsika. Raha io misaotra, velona sy mahery tokoa ny teninao. Maranitra no ny sabatra roa lela. Misaotra fa rehefa miasa ianao dia tsy misy masakana. Misaotra fa rehefa nandefa ny teninao ianao dia nanasitrana zany, nanokatra ny maso zany, nanala ny fatotra zany, nanome fiainana zany. Misaotra Tompo. Misaotra fa rehefa ianao no niantso, naniraka, dia ianao no manamarina. Misaotra Tompo malalo ny amin'ny fahasoavanao. Fahasoavana tsy efenana ao anaty fahotana sy fanarararotana fanontana, fa fahasoavana manome hery andresena ny fahotana. Misaotra ny amin'ny tsirairay avy izay tonga eto androany, na izy izy na izy. Ianao no mikasika azy amin'ny alalan'izany teny zany. Ianao no manokatra ny masony amin'ny alalan'izany teny zany. Ianao no mamelombelona ary mame fiainana be dia be ho azy Jesosy. Anao zato isan-jato izy, omeo toky izy, omeo hery izy, ary ho tianao mihoatra noho ny efa nitiavana ianao hatramin'izay. Misaotra fa ianao no miantoka ny fiainana eto tany, ianao no mitahy azy, ianao no manambina azy, ianao no mampijoro azy. Dia raha ianao Jesosy, fa lehibe ianao, avo indrindra ianao. Misaotra ny amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'ity toerana ity izay omenao maimaim-poana, misaotra ny amin'ny fitaovana izay nomenao, misaotra ny amin'ny hiraka izay ampanirahanao. Anay, apetrako aminao ny tokantrano tsirairay avy eto, ny mpivady, ny lahy sy ny vavy. Ametraka ny tananao aminy ianao, ny osotrao amin'izy ireo, ny fiadananao ianao mihitsy ao amin'izy ireo, iraisany saina, iraisany hevitra, hifankatiavany, ary tsy hisy irika hidirany devoly, fa tokantrano masina, tokantrano ambinina, tokantrano miadana eo aminao, tokantrano matahotra anao, ary tsy hananan'ilay ratsy fahefana. Isaina ny zavatra any ambony, fa tsy ny etỳ antany. Hiasa ho anao, hitory anao. Petrako aminao ny tanora, ao anatin'ny fahatanorany, hiaro azy amin'ny ratsy ianao. Misaotra fa mahery izy, satria ianao ilay ao anatiny. Misaotra fa mijoro izy, tsy ho lavo, fa andeha amin'ny famasinana, andeha amin'ny tahotra anao ho vavolombelonao. Apetrako aminao ny ankizy madinika. Apetrako aminao Jesosy ny tsirairay avy eto, tsy hakanavaka na izy na izy. Tanam-pahasoavanao amin'izy ireo. Ny adidy aman'andraikitra amin'ny fiainana ho avy rehetra amin'iny herinandro iny.
ombany tananao zany ary ho lavorary. Misy atrika ady mafy ho tsapany fa eo ianao ary momba azy, mitay azy, manafaka azy. Zay manam-pikasana ny andeha lavitra, ianao koa no hiaro ny diany, hiaro azy amin'ny ratsy rehetra ary tsy hanan-kery ilay ratsy. Ao vavolombelonao izy ireo ary tsisy akasika azy fa ianao no miaro azy. Petrako aminao ny tsirairay avy Tompo momba azy rehetra. Ianao no tanteraka izay ho azy ary mamenotra lavitra no izay verina sy angatahana ianao. Ho masina ny tsirairay avy, ho vonona ny fampakarana ary nisan'olo monjena avokoa rehefa ho avy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.